na dia misy aza ny tolo-kevitra samihafa mahakasika ny hanemorana ny daty-pifidianana dia mbola voatazona aloha hatreto ny daty hanatanterahana ireo ambaratongam-pifidianana samihafa izay zotra eto amin'ny firenena raha nambaran'ny avy eo anivon'ny ministeran'ny atitany androany. Vola ravavina mitondra ny akon'izay misarany Kristiana Kodramanga. Misokatra androany fahen'ny volana May 2024 tamin'ny sivorany fandraisana ny antota taratasy filatsako-vidiana ho an'izay andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny eny anivon'ny vomera misana amin'ny fifidianana eny anivon'ny distrika dia ny CED OVEC no mandray ny antota taratasy amin'izany. 50 nisan'ny député ho fidiana rahantsika malala ary 4 hetsy ariary no vola aloha na candidat tokana io na liste ny candidat. Zany raha ohatra ka député anankiroa no fidiana. Hatreto aloha zany dia izay no teny mita, izay no instruction nomena ny solon-tenam-panjakana rehetra manerana ny nosy mampiatra zay voalazan'ny lalàna aloha hatreto. Raha misy ny fanapahan-kevitra hafa raisy ny tompon'andraikitra ara-politika ka misy lalàna hafa didim-panjakana hafa manova ny daty-pifidianana sy izy rehetra mety ho fandaharam-potoana dia mampiatra an'izay indray eto anivon'ny ministeran'ny atitany. Betsaka manko ireo mpanao politika izay niantso taty ministeran'ny atitany androany hoe raikitra ihany ve mandray antota taratasy pilatsako fidiana ihany ve ny tompon'andraikitra andray an'izany. Tsy omena tsiny ireo mpanao politika ireo satria sy ireo te hilatsaka ho candidat ireo satria hatramin'izao fotoana iresantsika izao dia efa mbola any zao ny volan'izay saika hilatsaka be ny tanàna tamin'ny fotoan'andro. Raha ny taritra voaray tamin'ity androany ity dia mbola nidy ny OVEC ary tsy nisy mifandraisana ny antota taratasy firotsana. Marina fa raha ny fandaharam-potoana voafaritra dia ny alahady fahenina amin'ny 20 volana May 2024 amin'ny 10 ora hariva no hifarana ny fandraisana ny antota taratasy filatsako-vidiana ho solombavam-bahoaka izay ho tanterahana ny 5 Septambra ho avy izao.